Miavana amin'ny lalon'ny tompo ampitombona amintsika manakaivatranany ny fiadanana. Amen. Vavaka sika tonga amin'ity andro alarobia 15 janoary 2024 izay tompo nonindra fotsy talanjo minao anay nampaharetanao anay tokoa ny famindramponao velona trapanjiny izay takiny amin'ity andro an'ity. Koa tonga indray ny fotoana andinisanay ny nofinaina izay sakafom-panahana eo an'io, aoko fantatra indray fa tsy mofo ihany no mahavelona anay fa teny rehetra zay loko ny vavanao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara Jaune toko 10 raisiny eo amin'ny 2020 ka hatramin'ny 2020 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro lakamisy 15 janoary 2024 ity. Filazantsara Jaune toko 10 2020 ka hatramin'ny 2020 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demonia izy ka efa very saina nahoana nomeny azy ianareo. Ny kosa ny sasany tsy mateny demoniaka zany, noho ny demonia mahay mampahiratra masony jamba. Ary tonga ny andro faravavona tamin'ny Jerusalema dia ilay atao hoe fitokanana, ary efa ririnina ny andro ary Jesosy nitsangatsangana teo amin'ny kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialohan'i Solomona dia nitangorona ny jiosy izy ka nanontany hoe ambara-pôvina no ampisalasalanao anay raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa laza taminareo ihany aho nefa tsy mino anareo ny asa izay ataoko amin'ny anarany raiko no manambara ahy. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ombiko. Masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, atao amin'ny filazantsara Jaune dia tsy mitovy tahaka ny izay voambara any amin'ny antsoina hoe filazantsara sinoptika. Ny filazantsara sinoptika Matthieu, Marc, Luc dia tsy mamoseseo Jesosy fa miafinafi. Ary izay olona nafantatra hoe Jesosy ny Kristy tena rarana mihitsy tsy laza zany na amin'iza na ny devoly ary nafantatra an'izany dia nasain'i Jesosy nampanginina hoe tsy mihitsy. Eto dia tsy zany no ahitana an'i Jesosy ato amin'ny filazantsara Jaune fa Jesosy dia miseho eny amasony olona sady manambara ny tenany fa izay nahita azy dia nahitany ngay ary lazainy mihitsy zaso ngay dia ngay. Ary lazainy koa mbola tsy arakory Abrahama dia fa ary izy. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia lobava mihitsy ny olona fa seho tamin'ny andro fetiny fitokanana izy teo an-kianjan'ny tempoly teo amin'ny fialohan'i Solomona dia nitangorona ny jiosy izy ka nanontany hoe ambara-pôvina no ampisalasalanao anay raha ianao ny Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa laza ny taninareo ihany aho nefa tsy mino ianareo ny asa izay ataoko amin'ny anarany raiko no manambara. Efa laza taminareo ihany fa izao ny Kristy nefa tsy mety mino ianareo ny asa izay nataoko teo amanatry ianareo dia manambara hoe fa izy dia avy amin'ny ray. Sady ilay asa nge tsy natao amin'ny anaran'ny tenany fa nataony amin'ny anarany ray. Dia ilay ray hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary manakizay. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mahondriko. Ianareo tsy mino satria tsy mahondriko. Havana malala. Mampiritritra hoe tsy tonga amin'ny fony ianao satria tsy ondry ny Kristy. Jesosy Kristy mantsy eto amin'ity Jaune toko 10 ity dia milaza hoe izy ny mpiandro tsara ary miondriny dia mihaino feony ka manaraka azy. Miondriny dia mihaino feony ka manaraka azy. Jesosy ny tena mpiandro tsara. Izy le vonona nanolotra ny ainy amonjy ny ondry. Tsy misy manana fitiavana lehibe n'izao.
dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jesosy tsy mamela ho very, tsy mamelanao ho very, fa tiantsika ao amin'Andriamanitra manakariva, fa zany mantsy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy, tsy hahavelan'izy very na dia iray aza. Koa iza tsika tsy ondrin'i Jesosy? Ondrin'i Jesosy avokoa isika, fa ny angatahana sy angatahana aminao. Dia tena vonina hieny ny tenin'Andriamanitra tokoa ve isika? Tsy tahaka ny teny amin'ny Coliseum, raisy olona zavatra hafa ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tena mieny ny tenin'Andriamanitra ianao raisinao tenin'Andriamanitra ny zavatra anakay dia mibebaka ianao dia mety ny fotanao ianao dia miala amin'ny ratsy fanaonao ianao dia manantona ny Kristy. Kristy mantsy tsy avy antso ny marina, fa mpanota tahaka tsy tahaka anao io tia miala amin'ny ratsy fanaony mba ho velona. Hozy izy anan'ny Ezekilany, nahoana ianao no teo faty ratsy fanahy? Miala amin'ny fotanao mba ho velona izasanao. Iza ny afaka manaisitra amin'ny fotanao? Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fotany izao tontolo izao. Izay manantona azy tsy ho laviny mihitsy, na dia tahaka ny jaka aza amin'ny fotanareo, tonga fotsy tahaka amin'ny roapanana. Raha ty firenentsika ty moa no manantona an' Jesosy, ny mpitondra ho aminy sy nizaniza manantona an' Jesosy, hovain'i Jesosy ny fiainana. Satria ny apôstôly masina raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izay, fa lasa ny zavatra taloha tsy mety ireny mihaino fiainam-baovao tsika rehetra. Taona vaovao zao no azosika, tokony fiainam-baovao no azosika, miainatsika ampy izay fanaovantsika ratsy rehetra, fa andeotsika hiverina amin'ny Kristy, na hiavitra ny fotantsika ary tsy atsika ihany fa azao tontolo izao. Amen. Misaotra anao izay raha eo ny amin'izany teny marina izany. Aza velo mafy fo izay, aza vila tsy mety andairan'ny teninao izay, teninao nge vonina noton'ny fovatanay, teninao nge mampadio anay, teninao nge maharanay ny fiainany vaovao dia meny teninao mandrakariva izay tompo mahazonay mahafantatra indray fa ny teninao dia efa ninotonotray tsy fanazavana ho any lalànay. Dia aok'izay tiana misy eo ondrinao tokoa mazoto ny teninao tsy meny fotsiny ihany fa makatoro izany ary tsy makatoro izany ihany fa mizarazary koa ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Dia isika kay ny ary vavaka hoe anay izay ny an-danitra masina ny naranao ny tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anona sahazo anay ary mamela ny kay tahaka namelana izay nika taminay aiza mitondra anay mifakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany avondrina amintsika samatan'olona ne zao todrano tononona amina ray zanakafana masina zao aiza amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavan'izany. Mitahanareo ne ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavolinareo ne ny tompo ka mamindra foninareo, manandratra ny tavolinareo ne ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoky izay miantso anareo satria izany ny anefy izany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.